Tonisa taona ny santatra ny hetsika fora zaza fahobe ny ONG famille ny andron'ny anio 20 Mey 17 ankizy mandidina ny 100 no kasaina ho tapahana mandritra ny iray volana hetsika araka ny fanazavan'ny député Vololona Raherso filompanorina ny fikambanana. Ankoatra ny fandidiana tsy andoavam-bola notolorana malabar kely tsirairay avy ireo zaza nofrana. Mbola nisy vatomamy sy biscuit ary kilalao ihany koa nentina namalifaliana ireo kolonga tonga lehilahy izay samy tolotra avy amin'ity solombavambahoaka ity avokoa. Mba tsy ahatapany ny sona tao dia notolorana akondro ihany koa ireo raibe itelemany ny lohatsitsiny zafikeliny ampanaraka ny fomba mahagazy azy. Tsy ireo ihany anefa no toana ara-tsosialy iandraketan'ny fikambanana. Natao izy ity ho andreo zanaka sahirana satria fantatritsika fa be dia be ny tsy mba afaka hoe manao an'ilay hoe circoncision américaine dia izay mahatonga anay hoe novidiana zany ny circoncision américaine atao ety amboriboritany fahenina isa-taona. Ary ity ndray mitoraka ity ny anisan'ny mampiavaka azy dia tsy hijanona eto amboriboritany fahenina fa hitatra any amin'ireo commune manodidina satria be dia be no mangataka aminay dia andeha any amin'ireo commune hafa izahay. Atratratra any amin'ny 900 any hoany zany ny zaza ho atao famoran-jaza amin'ity taona 2020 ity. Ny asa sosialy izay fanaonay dia mitovy foana arak'izay hoe mahasa sosialy ilay mikonina azy izay. Dia eo zany ilay hoe fizahampahasalamana maimaimpona dia hanao an'izany zany izahay androany ity ho an'ireo izay olona sahirana sy tsy salama zany dia hanao an'ilay fizahampahasalamana maimaimpona izay izahay rehefa avy eo misy fanafody zany omenay ao anatin'izay. Fa ny asa soa ohatran'ny efa fanaonay dia tohizana foana dia eo koa ny manampy azy dia ny famboaran-dalana zany fototra avitrasa zany dia manao an'izany koa izahay.